Niverina nanoy ny asany ny piasany faditseranana rehetra eto Madagasikara taoria ny fionana tamin'ny ministry ny Tetiboly. Raha ny zavanisy teo aloha mantsy dia saika ny alakamisy voalohan'ny volana Jona no iverina hitokona ny Saint-Pidou na ny syndicat ny piasany faditseranana taoria ny fepotona 27 ora izay nomen'izy ireo ny fanjakana. Nangataka taminay no hoe alao ary aloha mba omeo fotoana satria efa taona ty zavatra takinareo ty dia mba omeo fotoana kely afahako mandinika tsara ny tena hoe aiza sy aiza ny fipetraky ty olana izay tetiavinareo fa olana ty. Zay zany ny zavatra nambarany dia izay moa zany tamin'ny nomaly iny satria vao maraina le izy dia zay nametraka hoe raha tsy misy ary zany aloha hatreto ny vahaolana andriamatoa ministra dia hotohizanay ny grevy androany fa kosany ny zavatra azonay atao zany dia ny hoe ilay grevy izay naiko ataonay amin'ny lakamisy zao zany no atonay aloha solonay fionambe izay anasanay ny mpiara-miasa rehetra. Tsy aivona fa ny prime ho an'ny piasany faditseranana nanomboka tamin'ny taona 2014 hatramin'ny taona 2014 no antony izao fitakina izao. Anatanteraka fionambe ny ampahan'ireo piasa eo anivon'ity faditserana ity. Andinika ny mety hotohiny izany fitokonana izany. Aorian'io fionana io vao fantatra ny mety hotohiny izao raharaha izao.